tsy manaraka amin'ity video ataonay ro anaty ny anarako dia Marcel mpianatra amin'ny faculté de médecine de pharmacie FES. Androany zany ilay resadresaka momba ny paraky amin'izao andro iraisam-pirenena ny tsy fifohana sigara izy. Miarabantsika rehetra malagasy na eto Maroc na any ivelany tenako. Ny anarako zany Antonio Cabrol zay mianatra tamin'ny faculté de médecine et de pharmacie de FES ihany koa. Ka araka ny tenenina ranamagna Marcel tato hoe androany zany dia ny andro maneran-tany ho amin'ny fiadiana na amin'ny fifidiana sigara na hoe journée mondiale sans tabac amin'ity 31 mai ity zany. Ka manoloana an'izay zany dia tianay roalahy zany ny agnazava fohifohy ny mahakasiky ny faharatsian'ny finanana tambako na hoe fifohana sigara amin'ny vatantsika. Dia tianay koa zany ny anome conseil vitsivitsy ho antsika zay mpivoaka sy ho antsika zay mbola tsy tafiditra amin'izany fifohana sigara izany. Ka ny zavatra voalohany tokony fantatsika pijery aloha indrindra fa itsika malagasy dia ny atao hoe zava-mahadomely. Rehefa maheno zany teny hoe zava-mahadomely zany atsika Marcel, dia iny zany zavatra voalohany tonga agnatin'ny sain'ny lahy. Raha vao mena amin'izay zao dia ohatrany hoe midororo zany zany zavatra henoko. Hoe domela zany ianao ohatrany hoe midororo zany, tsy ao zany. Oui, ohatran'izay mihitsy. Donc zany rehefa maheno le hoe domela zany atsika, nefa zavatra ratsy zany, le conséquence le zavatra zany no henontsika amin'izay fotoana. Zany zany le agnatin'le zavatra dia misy zavatra ratsy. Na le maina hoe domela misy zany efa manimba ny sofinao azy. Dia vao mainka aveny hoe efen'ilay zavatra iny mihitsy rehefa hohaninao. Oui. Donc ka manoloana an'izay zany amin'ity androany ity dia resadresaka zavatra anankiray anisany zava-mahadomely zany atsika dia tsy ino fa ny tabac na ny tambako na ny hoe paraky. Donc zany zay zany le resadresaka amin'ity vidéo ity. Ka zavatra tokony fantatsika hoe ino zany ny antony mahatonga olona anankiray décider hifoka sigara na décider handray ny an-tambako zany. Raha toa karaka ny hevitry lahy Marcel dia ino zany? Araka ny hevitry ny fahitako anazy zany dia misy zany hoe eo alohan'ny hoe olana. Misy ny ankamaroany zany dia hoe tsy mampahazakana olana dia hoe misy torevy avy misakany hoe sigara mahafaka olana ohatran'izany. Dia eo ihany koa ny fahitany namany mifoka sigara any. Dia ohatran'ilay namany ohatra mifoka dia ohatran'ny metimety ny fiainany dia hoe tsara ny sigara. Misy ohatra hoe ohatra raha antsika tanora zao, tanora zao manko tena hoe manjaka ohatra resaka fitiavana. Misy namantsika zao ohatra misy namako ohatrany zao mifoka sigara kely dia mahazaka sipa be ohatran'izany. Dia amin'izay mampahazaka sipa ilay sigara ohatran'izay. Dia mifoka koa zaho ohatra satria mba te azy sipa. Mba te azy sipa ohatran'izay. Mba te hazaka sipa zany. Oui. Dia amin'ny ankapobeny zany ohatran'izay zany le antony anankiray manosika ilay olo hifoka sigara. Oui. Tegna marina zegny raha karahan'izay. Dia ohatra hoe zany zay zavatra tenen'ny lahy zany amin'ny sehatra ara-tsosialy zany mahatonga ilay olo. Raha toa ka zany ilay olo koa zany ohatra hoe manana problème zany izy eo amin'ny fiainany, mety hoe mahatonga izy handray na hoe hifoka sigara koa zany satria tsy manana solution mihitsy izy raha toa ka tsy mahazo an'ilay sigara. Dia iny koa zany mety fomba anankiray atonga olo anankiray hiditra ao anatin'ilay fifohana sigara. Zay moa zany hitantsika teo zany hoe ny antony mahatonga ny tanora na hoe ny olona anankiray hiroana ao anatin'izay zava-mahadomely zay. Rena moa zany sigara tena rehetratsika eto. Fa inona koa zany mivokany rehefa avy eo amin'ny vatantsika. Satria fahasalamana ny voalohan-karena ary vatantsika io rehefa ampidirantsika zavatra ratsy io dia misy fiantraikany zay. Dia araka ny hevitry anahy zany dia inona ny mety hivokany ratsiny zany raha tsy ny olona anankiray aorian'ny fifohana sigara. Misy fiantraikany amin'izay zavatra zay amin'ny fahasalamana. Alohan'ny amaneko zany fampirenena lahy zany aloha tsara ampifantariny ny mpijery rehetra zany hoe sigara dia mety ahitantsika voka-dratsiny dia mety koa zany ny sigara ahitantsika ny voka-tsoa.
fa rehefa comparegny zany le vokatsoa sy ny vokadratsiny zany dia tsapa fa le vokatsoa azo avy amin'ny sigara dia négligeable zany par rapport amin'ny vokadratsiny. Zay zany tokony zavatra fantaritsika voalohany zany. Ka manoloana zegny zavatra anankiroa zay zany dia tsara ambaratsika vahoaka zany fa le vokadratsiny zany ny tegna ambony indrindra ary tegna midangana zany amin'ny fiantraikany eo amin'ny vatantsika olombelona par rapport amin'ny vokatsoa ateraky ny sigara amin'ny vatantsika olombelona. Donc zany vokadratsiny voalohany zany azontsika resahany dia ny vokany eo amin'ny système respiratoire. Zany hoe zany le vokatry ny sigara, ny vokatry ny fifohana sigara amin'ny avokavantsika olombelona zany. Fantatsika tsara fa ny sigara dia ampiditrin'olona anankiray amin'ny alalan'ny avokavoka, indrindra fa le setroka zany, amin'ny alalan'ny setroka. Donc zany le système zay mandray ny setroka amin'ny voalohany indrindra igny no maratra voalohany dia ny avokavokantsika olombelona. Dia ankoatran'izany avokavoka zany dia amin'ny cavité buccale. Cavité buccale, hoe agnatin'ny vavantsika olombelona zany. Dia zavatra anankiroa zany maratra. Ino antony mahatonga regny zavatra regny maratra? Satria zany le setroka ifohan'le olo dia setroka mafana zany. Noho le chaleur anaty amin'le setroka zany mahatonga faharatrany le tissu de revêtement de notre système buccal ou bien notre système respiratoire. Dia igny zany zavatra anankiray. Dia ankoatran'izay koa zany le toxine ou bien les substances toxiques agnatin'ilay sigara koa zany le poizina. Oui, le poizina dia igny zany miteraka fandratravana le tissu izay mandrafitra ny système respiratoire tsika olombelona. Ka mety zany miteraka cancer zany zigny rehefa avy eo zany. Dia tsara ambaratsika vahoaka koa zany ny cancer dia tsy hoe ulcération na hoe zavatra anankiray hoe zany misy zavatra maratra zany. Tsy zay zany le cancer fa le cellule agnatin'ny vatantsika ato zany no mitombo. Dia mitombo Tsy tokony izy. tsy araka ny tokony ho izy. Dia zay zany le hoe miteraka cancer. Dia rehefa miteny cancer koa zany atsika dia possible be zany le cancer miforona tamin'ny avokavokantsika fa le tegna organe cible na hoe organe tratran'le faharatrana rehefa avy eo, tratran'le fiovaovana rehefa avy eo mety hoe agny amin'ny estomac ohatra na hoe agny amin'ny cerveau ohatra. Dia hoe zany noho le cellule zany miparitaka amin'ny vatantsika dia miteraka zavatra hafahafa be amin'ny tova hafa zany. Donc zany zay zany les conséquences ateraky ny sigara amin'ny vatantsika olombelona. Hoe zany fisafona fotsiny zany zay. Zay zany le temps fisafoana fotsiny. Fa zao aloha ohatra tamin'ny talohany nandehanako aty Maroc dia nanao le visite médicale dia nanao le radio Winza. Oui, radiographie pulmonaire. Dia nivetika tany amin'ny dokoterako zany le valiny radio. Dia amin'izay izy niteny taminahy hoe nanontany izy hoe fa valahy ianao mifoka sigara hoy izy. Dia hoe iaho tsy mifoka sigara. Dia hoy izy tamiko hoe ka misy zavatra hafa hitako izy ty ohatran'ny voan'ny bronchite hoy izy ianao tamiko. Dia fa ahoana ho zany fa iaho aloha dokotera tsy mifoka sigara. Dia hoy izy tamin'ny tsy fantako moa zany fa mila manao traitement fotsiny ao reto fidio reto fanafody lafo be tamin'izay fotoana zay naona traitement. Dia hoy aho hoe misy koa ve antony mahatonga hoe ohatra zay tsy mifoka sigara ny matratran'izay retina zay. Misy zany antony mahatonga izay. Oui. Ya, tegna tsara be zany le fagnotaniana napetraka an'lahy igny satria zany maro be zany le olo tratrany aretigny nohony amin'ny fifohan'le sigara. Fa io zany tratran'le aretigny mitovy amin'le olo mpifoka sigara. Maro be zany le olo tratran'izany. Zay fantatsika tsara amin'le terme hoe fumeur passif en français zany. Fokakolaka zany. Oui, ohatra hoe ohatran'izay zany raha atao amin'ny fiteny tsotra zany. Oui. Donc zany ohatra hoe zany anao zany mivelogno ankilan'ny olo mpifoka sigara ohatra. Nefa tsy tsapanao zany hoe fa misy zavatra hafahafa miova zany ao agnatin'ny vatanao. Tsy tsapanao zany amin'ny voalohany fa aoriana kely zany mety hoe tsapanao zany hoe fa misy zavatra hafahafa ao agnatin'ny vatanao, misy zavatra miova. Ohatra hoe ilay tenenin lahy teo hoe bronchite. Hoe zany rehefa anao radiographie zany tratra hoe hita zany amin'ilay cliché fa misy zavatra hafahafa amin'ny avokavoka. Ka io zany possible be satria manko le olo mpifoka sigara zany izy zany le setroka zany ampiditry ao agnatin'ny avokavo
dia rehefa avy eo avoakany koa zany. Ka le setroka avoakany iny zany mbola misy le produit toxique, oui, les substances toxiques rehetrarehetra zany amin'ny ankapobeny ao agnatin'le le setroka avoakany. Ka iny zany anao zany rehefa ankilany eo na hoe miaigny ankaikin'ilay olo zany magnodidina anazy anao zany rehefa miaigny magnodidina anazy donc anao tsy maintsy mandray ny automatique satria anao koa zany mba miaigny. Dia amin'iny fotoana iny zany le substance toxique rehefa tafiditra agnatin'ny vatana anao zany dia miteraka koa zany le faharatrana rehetrarehetra zay avoakan'ilay substance toxique ao agnatin'ny avokatsika. Ka iny zany miteraka le zavatra tenenintsika teo iny rehefa horerena kely. Ka tsaratsara koa zany ho antsika le mpifoka raha toa ka zany te hifoka zany antsika rehefa tsy décidé hoe hiala amin'ilay fifokana sigara, tokony hoe zany mba magnalavitra le olo misitaka ny olona tsy mifoka zany. Misitaka le olona tsy mifoka zany mba hialana amin'ilay famindrana aretina ohatrohatran'izay zany. Faraparatiny zany hoe rehefa tsy atahana ny fahasalamanao ianao dia mba tandrovanao zany any hafa. Oui, ohatran'izay zany izy. Oui. Dia misy conséquences hafa koa zany tiako tsindriana dia amin'ny conséquence amin'ny resaka mémoire antsika zany. Anao zany rehefa mpifoka sigara dia misy trouble de concentration zany rehefa avy eo. Ka le trouble de concentration zany hoe tsy fifantohana zany. Tsy fifantohana zany dia misy eo amin'ny olo anankiray indrindra fa le olo anankiray efa mpifoka sigara gegla zany izy. Efa hoe efa ahoana zany fomba ilazana zany efa mpiondana mihitsy. Efa mpiondana amin'ilay sigara zany. Ka izy zany rehefa tsy mahazo ohatra hoe tsy mahazo agnatin'ny andro raiky na hoe agnatin'ny lera vitsivitsy le sigara dia tsy mahatsapa à l'aise zany izy eo amin'ny fiainana zany izy. Tsy mahatsapa à l'aise zany izy. Ka noho avy amin'ilay izy nerveux lalandava, agité, sorena sy ny tariny zany dia iny zany miteraka tsy fifantohana zany na amin'ny asa zay ataony na amin'ny fianarana zay ataony hoe na misy zavatra anankiray ilana fifantohana eo amin'ny fiainana dia tsy mifantoka izy. Satria nagnino? Satria manko ilay sigara zany dia miteraka fiovan'ny fiasan'ny atidohantsika olombelona zany. Io zany le fiasan'ny atidohantsika normal zany miova noho amin'ilay substance toxique ao agnatin'ilay sigara. Dia tsy ino fa le nicotine zany fantatsika bebe koa zany, fantatsika tsara zany nicotine zany raha toa ka mbola olo mianatra zany atsika. Dia iny zany le impact anankiray. Dia le impact faharoa zany dia eo zany le trouble de l'humeur. Zany hoe zany hoe fiainanao zany tegna tsy hoe tsy hita zany le hoe hafaliana zany eo amin'ny romodromotra foana zany raha tsy mety hoe kely aloha. Hoe zany le olo miaigna eo ankilanao zany mahatsapa hoe fa misy problème amin'le namana dia satria zany anao zany ohatra hoe tsy à l'aise tsara, hoe araka ny teneniko teo hoe tsy nerveux lalandava dia sorisorena, hoe zany le humeur mihitsy zany maratra zany. Donc zany iny zany zavatra anankiray ateraky ny fifohana sigara koa zany na tsy le olo mifoka fa na dia le olo mandray sigara ohatra hoe zany mandray sigara hoe tonga dia atao ohatran'izao zany le paraky zany. Na dia iny koa zany mbola miteraka mbola mitofo zany le effet voka-dratsiny ateraka amin'ny vatan'olombelona. Le conséquence anamboa koa zany ratsy be zany satria miteraka zay hoe insuffisance rénale chronique. Satria manko rehefa tonga amin'izany phase chronique zany amin'ny insuffisance rénale dia maratra zany le taova ampiasain'ilay voa mientigny magnadio ny ranontsika olombelona. Dia iny zany miteraka le tsy fahafahan'ny voa manao le fonction d'épuration. Dia zay zany le voka-dratsiny ateraka amin'ny fifohana sigara. Hoe zany amin'ny ankapobeny zany fa marobe zany le détail azo avoaka zany fa androany zany iregniregny zany le azoko avoaka zany. Misaotra anazy zany tamin'izay fanazavana fohifohy amin'ny vokatry ny sigara zay. Amin'ny fifohana sigara zay hitantsika teo ny hoe ny fiantraikany amin'ny taoam-pisefohana, ny hoe ny avoka sy ny cancer zay ateraka. Dia zany koa ny fiantraikany zany amin'ny hoe fomba fisainantsika na hoe any amin'ny cerveau zany sy ny trouble de concentration sy ny sisa. Dia hita teo koa moa zany fa hoe misy fiantraikany be dia be aty amin'ny voantsika aty zany izy. Iny hoe ohatra ny vomahita, vokany be dia be koa zany ankoatran'ireo voalaza nareo. Dia mbola misy vokany be dia be zany? Mbola misy vokany be dia be. Dia iny zany ohatra hoe ilay hitahitan-draha zany hoe vokany mila ateraka ilay fifohana sigara amin'ny vatan'olo anankiray ankoatran'ilay zavatra nyteneniko teny. Vokany zany tena be dia be fa ny azo hoe teny kely fotsiny hoe zany tantaraiko zany.
amin'ny fotsika ohatra zany ny fo fatatsika fa ny asany de hoe mamatsy raha ny vatantsika rehetrarehetra zany de nefa rehefa mifoka zay sigara zay ny olona anankiray a de misy an'ilay nicotine zay rahantsika mahalala eo ihany koa monoxyde de carbone ireo zany Ronaldo sy Messi na Neymar rehefa any amin'ny foty ireo roa reo zany mahatonga ny voka-dratsy ateraka any amin'ny fo satria nicotine ohatra mahatonga ny plaque ohatra ina formation de plaque any amin'ny lalan-dratsika de efa tsintsina zany lalan-dratsika vokatry n'ilay nicotine de miakatra ho azy ny tosi-dra ankoatran'ny hoe fiakaran'ny tosi-dra eo ihany koa ny infarctus du myocarde hoe fahasimbany sela aty amin'ny fotsika ny sela am'ilay muscle io satria ny fo zany de lasa tsy mahavofe tsy mahavatsy raha zany le hoe raha lefa aty amin'ny vatantsika rehetrarehetra efa zany eo zany hoe tsy fampiany oxygène de rehefa tsy amo zany oxygène tsy afaka manao ny asany sela rehetrarehetra ary mety ahatonga ny AVC zay zavatra zay accident vasculaire cérébral de zay arahetina arahantsika fa tena aretina mandoza ary ny zavatra tena mampalahelo koa de araka nefa niresatsika teo fa nanio tsipifoka ary dimy amby roapolo isan-jato loha tsipifoka araka ny fanadihadiana taon'ny centre cardiologie en France dimy amby roapolo isan-jato ny olona tsipifoka de tratrany io zavatra io noho ny fifohana ankolaka le olo mpifoka manodidina anazy eo zany de mandray ankolaka le zavatra iny amin'ny alalany rivotra le fumeur passif zany fumeur passif araka ny laha de ankoatran'izay ihany koa eo koa ny fiatraikany zany eo amin'ny fananana hoe fananana anaka ny zavatra zay de ohatra zao tsika lehilahy ohatra le nicotine de mampihena ny sécrétion ny testostérone zay hormone ilayntsika lehilahy ka noho zany lasa mihena zany ny libido de rehefa lasa mihena ny libido zany lasa tsy tia manao ny adidiny tsony ao amin'ny tokantrano zany lehilahy kanefa zay relation conjugale zay de zava-dehibe zavatra tokony asiana toerana lehibe eo amin'ny fiainana tokantrano amin'ny fiainan'ny mpivady de fitraikany nicotine ihany koa zany eo amin'ny spermatozoïde eo amin'ny spermatozoïde zany nicotine iny lasa mahatonga ny spermatozoïde tsy mobile tsara tsy lasa miena zany fandehany de eo ihany koa ny ADN ny spermatozoïde lasa vovain'ny nicotine zany ny firafitrany de mety ahatonga ny malformation mba eritreretany hoe zany nahazo fafiny zany tamin'ny foana sigara de nefa le zanatsika no lasa sembana de lasa le zazakely zany no handray n'ilay vokany donc zany le vokany zany am'izay fotoana zany dia tsy miseho ihany amin'ilay hoe nahazo hoe tsy miteraka sy ny tariny fa de misy koa zany le vokany am'izay fotoana amin'ny relation entre ny mpivady sy ny tariny satria manko rehefa tsy mahazo le zavatra niriny zany le mpivady de mety teraka fanahigna ho any anankiray fanahigna ho anankiray hoe miteraka faninenana zany rehefa avy eo nenana na maty iny zany de lasa mety saraka ohatra korotana ny tokantrano zany hoe fa tsy amin'ny fahasalamana rery ihany fa eo amin'ny fiainana ara-sosialy mpivady eo ihany koa ny vehivavy ohatra ny vehivavy mifoka sigara de ny sigara iny mipoizina ao anatin'ny sigara iny de mampiovaova ny cycle hormonal zay ary matetika ny vehivavy mifoka sigara ohatra de tratran'le marary efa tonga ny fatim-bolana le fatim-bolana zany marary be nefa raha tokony izy tsy tokony tena harary ny fatim-bolana vehivavy iny rehefa tonga de eo ihany koa ny eo amin'ny vehivavy ihany koa eo ny cancer ny col de l'utérus mahatonga ny cancer ny nicotine rehefa misy cancer ma zany aty amin'ny col de l'utérus manko ny asan'ny col de l'utérus miaro ny zaza ohatra ao am-boko amin'ny substance rehetrarehetra tokony hoe sanatria tafiditra any anatin'ny utérus zany amin'ny fotoana hoe fididrana vovoka de lasa rehefa tratsin'ny cancer iny zavatra iny
tsy mahavita ny asa tokony ho izy tsony izy. Oui. Ilaza hoe dia zay zany possible zany hoe fausse couche na hoe avortement spontané zany. Zay zany zavatra tsapako, zavatra hitako sy zava-misy amin'ny voka-dratsy. Ya sorona be zany laha tamin'ny fanampiana fanazavana iny mahakasika voka-dratsy ateraky ny sigara, ateraky ny atambako na ny paraky amin'ny vatatsika. Ka manoloana an'izay zao zany tsara zany atsika raha toaka zany hoe manome conseil vitsivitsy zany ho an'ny mpijery zany amin'izao fotoana. Satria zany raha toaka manao ty journée mondiale sans tabac ty zany ny atsika zany hoe natoka mankalaza zany zao tontolo zao mihitsy zany mankalaza anazy zany hoe zany tsara be zany raha toaka miala amin'ny foana sigara. Sady tsisy voka-soa be dia be ny azo ny tena marina. Donc zany avantage be zany olona anankiray tsy mpifoka sigara par rapport amin'ny olona mpifoka sigara. Dia tokony anome conseil zany atsika hoe iny zany tokony atao mba hahatonga ilay olo zany hoe tsy hiditra amin'izany fifoana sigara zany na mba hahatonga ilay olo zany hoe mba hiala amin'izany fifoana sigara zany. Sady misy article anankiray nivakiko zay, article navoakan'ny centre de recherche américaine hoe fa mampiena ny andro iainana ihany koa ny sigara. Vehivavy anankiray mifoka sigara dia mihena 12 ans na hoe 12 taona eo zany ny andro iainana. Dia ny lehilahy mifoka sigara mihena 8 ans na 9 taona eo zany andro iainana. Dia nefa ohatra iaho lehilahy zao 20 taona zay ny mbola afaka anaovako zavatra be dia be zany a. Donc zany manoloana zay zavatra teny lehilahy zay zany tokony efa hoe zany manosika atsika ilay mpifoka sigara zany hoe hiala amin'ilay izy. Fa zavatra tiako ambara kokoa zany raha toka zany olona anankiray mpifoka sigara raha toka zany tegna vonona hiala amin'ny sigara zany izy dia possible zany izy hiala amin'ny sigara. Fa ty zany zavatra tokony napetraka anaty saintsika tokony hoe eo zany le hoe fahavononana le volonté hoe hialako amin'ny fifoana sigara ity fa tsy mety amin'ny fahasalamako. Dia jereo ihany koa hoe inona ny antony nahatonga anahy nifoka voalohany. Ohatra hoe fa ao anatiny. Hoe le antony misy zany mila jerenao dia le antony iny hoe ahoana ohatra hoe resaka insatisfaction zany ohatra nahatonga anao hoe jerenao zany le inona zany ny fomba anankiray satisfait ty antony nandraisako sigara ty mba hamelako ny sigara. Dia amin'izay fotoana zany anao tompony iny zany afaka mifehy le zavatra ataonao zany. Satria manko rehefa mijery antony olana anankiray zany anao dia afaka mamaha le olana vetivety kokoa zany anao amin'izay fotoana. Dia ankoatran'izay mila manao sport zany tsika. Mpanao sport matetika tsy dia mirona amin'ny zavatra io fa misy ihany koa ny mpanao sport mirona amin'ny zavatra io. Indrindra ary misy ary zany ny amin'ny drogue hoe manao dopage misy ny zareo. Izay moa efa resaka hafa ihany fa tsy sigara intsony resantsika eto. Fa amin'ny ankapobeny sport zany mahatonga ny olona anay hitafiala amin'ny sigara. Satria rehefa manao sport izy reradreraka tsara dia maka aina rehefa avy eo ary sport iny ihany koa manampy atsika amin'ilay fanesorana ny poizina tafiditra zany. Zany tsy midika hoe mifoka sigara dia andehanao grosy rehefa avy eo. Fa le sport zany tokony adaptena amin'ilay santénao zany. Fa ny tsara koa zany mila anao mihitsy ny tapa-kevitra ary rehefa fantatra hoe inona ny voka-dratsiny dia aleo lanjalanjaina zany izy ny voka-tsy ho azo le fafiny kelikely ve iny ve no horaisiko omeko valeur sa le voka-dratsiny be dia be regny. Dia amin'izay fotoana zay ianao hoe asa afaka automatique satria ny feon'ny fieritreretanao misy zany manenjika anao amin'izay fotoana zay. Zany hoe zany amin'ny voalohany indrindra zany dia ny fomba fisaina zany mila hovantsika zany. Donc iny sy iny zany ny zavatra azonay arosa amin'ity androany ity zany mba hahatonga antsika rehetra zany hiala amin'ny sigara. Dia misaotra antsika rehetra dia amin'ny herintaona indray izahay hitondra misimisy koa amintsika. Stop cigarette!